ho aminao ny fahasoavana sy ny fiadanana afa amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy Tompo. Amen. Ny tenin'Andriamanitra izay angalantsika ny afatra amin'ny tian'io ty ravana dia arak'izay hitantsika ao amin'ny Mateo 5:5-7. Mateo 5:5-7 izay mivaky toy izao amin'ny anaran'ny Tompo. Ary noho ny tonga tao Kapernaum Jesosy dia nisy kapiteny anankiray nakao aminy ka nitaraina taminy nanao hoe: Tompoko, ny ankizilahiko mandry ao an-trano marary mipary le sisa ka mijaly loatra. Dia hoy Jesosy taminy: ho avy aho hanasitrana azy. Fa namaly ilay kapiteny ka nanao hoe: Tompoko, tsy mendritra hidiranao ambany tafotranoko ao, fa mitenena ihany dia ho sitrana ny ankizilahiko. Fa izao koa mba lehilahy manan-dehibe ihany ka manana miaramila izay feheziko. Ary raha hoy izao amin'ny anankiray mandehana dia mandeha izy, ary amin'ny anankiray koa avy dia avy izy, ary amin'ny andevolahyko ataovy izao dia manao izy. Ary noho nandray izany Jesosy dia gaga ka niteny tamin'izay nanaraka azy hoe: lazaiko aminareo marina tokoa fa tsy mbola nahita finoana lehibe toy izany aho na dia tamin'ny Israely aza. Ary lazaiko aminareo fa maro ny avy any antsinanana sy ny any andrefana no tonga ka hipetraka hiara-hinana amin'ny Abrahama sy Isaka ary Jakoba any amin'ny fanjakany lanitra. Fa ny zanaky ny fanjakana dia harina any amin'ny maizina ny ivelany, any no hisy ny fitomanina sy ny fikotronify. Ary Jesosy niteny tamin'ilay kapiteny hoe: mandehana, tongava aminao araka ny ninonao, dia sitrana tamin'izany ora izany ilay ankizilahy. Amen. Araka izany ravana dia ny nanasitranan'i Jesosy ilay mpanompon'ny kapiteny tao Kapernaum. Izany no hitantsika mamitina eo amin'ny soramandry izao soratra masina no vakiana tamintsika teo izao. Ary misy ireto fahamarinana telo ireto indray ry havana no tiako hisariana ny saintsika avy amin'izany. Ka ny fahamarinana voalohany izay hitantsika dia hoe nitaraina tamin'i Jesosy ho an'ny mpanompo ny marary ilay kapiteny tao Kapernaum. Nitaraina tamin'i Jesosy ho an'ny mpanompo ny marary ilay kapiteny tao Kapernaum. Hitantsika moa izany amin'ny 5 sy ny 9. Raha averintsika vakina tozy manao hoe: ary noho ny tonga tao Kapernaum Jesosy dia nisy kapiteny anankiray nanao taminy ka nitaraina taminy, nakao aminy ka nitaraina taminy hoe: Tompoko, ny ankizilahiko mandry ao an-trano marary mipary le sisa ka mijaly loatra. Eto karavana dia mahita kapiteny. Io kapiteny io dia araka ny ambaran'ny mpandinika soratra masina moa dia hoe olona Romanina izy io, ary mpifehy miaramila zato. Zay ny mahakapiteny azy. Zany hoe olona azo antoka zany fa jentlisy izy. Kanefa rehefa nandre izy ny amin'i Jesosy sy ny lazany dia tena nino ity lehilahy ity. Ary tonga izy handeha hitady vonjy amin'i Jesosy. Tsy ho an'ny tenany anefa ny nahatongavany teo. Tsy izay ny zavatra nahatery azy ka nahatonga azy nitaraina tamin'i Jesosy, fa tena hoe fitiavana ilay mpanompony, ankizilahany izay marary mafy, efa ho faty. Zany ny anambaran'ny Lioka zany amin'ny Lioka 7:7-10 hoe tena marary efa ho faty, ary nefa dia tena tiany io mpanompony io. Ka dia tsy tafandrimandry izy, tsy tafapetraka tao izy, tsy tiany ho faty io. Zany mpanompo zany ane zavatra rehefa maty ane zany dia azo soloina e, afany hoe zanaka. Fa ity dia mpanompo nefa dia tena nanana fifandraisana akaiky taminy ary tena tiany, ka dia niazaka zany nitadiavana vonjy tany amin'i Jesosy. Jiosy lasa izy nandeha nakany amin'i Jesosy andeha hitady famonjena ho an'ity mpanompony izay marary mafy ity. Eo nahitana zany hoe tena manana fitiavana, be fitiavana ihany koa zany ity kapiteny ity, ary tena mitady izay mahasoa ny olona izay ambany fahefany satria tena tiany. Ka inona moa ravana no lesona izay azontsika tsoahana avy amin'izany? Izao fitarainan'ity lehilahy izao dia tsy inona fa vavaka ane izao hoe miresaka amin'i Jesosy izy, mitady vonjy amin'i Jesosy izy, mivavaka izy zany. Mivavaka izy ka ny antom-bavakany dia izao ny olona manodidina azy izay marary. Zany no antom-bavakany. Ka amin'ity an'io ty koa ry havana, tena zava-dehibe io vavaka ho an'ny hafa io, ny vavaka ho an'ny hafa izay marary. Raha tonga eo anatrehan'ny Tompo ianao, aza dia ny tenanao foana re, aza dia ny tenanao foana no entiny eo anatrehany. Fa zao jerevo inona ny marary ny manodidina anao, dia izany koa hitarainany eo anatrehan'ny Tompo. Raha ray aman-dreny ianao, angamba ianao ray aman-dreny, mba jerevo tsara inona ny marary an'ireto zanako reto. Zany entiny eo anatrehan'ny Tompo. Tena zava-dehibe ny vavaka izay ataon'ny ray aman-dreny ho an'ny zanany eo anatrehan'izay mety olana setrain'ny zanany. Indraindray manko
la ny androntsika mananatra sy miteny ary tena mandany fotoana mihitsy miteny azy eo nefa de zao raha iny fotoana nytenenana azy iny nitondranam-bavaka azy zava-dehibe zany angamba koa mety lehibe ianao any amin'ny toerana samy hafa any lehibe ianao manana olona zay fehezinao ianao mba manahoana ny fitiavanao le olona entinao tena mitady vahaolana ho an'ireo olo reo am'izay maharary azy ve ianao mba jereo fotsiny ane mety hoe manana mpanampy atrano ianao na mety misy olona ambany fifehezanao mba efa nandinika ave ianao inona maharary an'reto olona reto andeha hitady vahaolana ho an'izany zany manko no hitantsika amin'ity lehilahy ty eto ary tena toetra tsara zany fa ny tena zava-dehibe mihitsy hoe entiko am'bavaka entiko ao am' jesosy reto olona reto entiko ao am' jesosy ento ifanena am' jesosy ataovy mahita an' jesosy ataovy tafahoana am' jesosy zay olona eo ambany fifehezanao fa zany ny vahaolana lehibe indrindra ilainy zany ny vahaolana lehibe indrindra ary io vavaka io anery havany na i mosesy aza de nisy fotoana rehefa nanota ny zanak'Israely nanao ny omba lakely volamena tesitra ane Andriamanitra nankandringana ane Andriamanitra fa tena ny vavaka mosesy nanao intercession izy ny vavaka ho an'ny Israely izy teo anatrehan'izany fikasan'Andriamanitra andringana ny Israely zany de ny fona tamin'Andriamanitra izy ka nahatonga an'Andriamanitra nampandefitra indray ny fahatezerany sy ny fikasany handringana an'izany Israely zany vavaka tena sarobidy io vavaka io ry havana tena sarobidy io vavaka zay ataonao an'ny hafa vavaka zay ataonao an'ny hafa i Job rehefa nivavaka ho an'ny sakay zany ane Job zany ny ambaran'ny tenin'Andriamanitra raha vakinao boky Job any amin'ny toko farany rehefa nivavaka ho an'ny sakay zany izy naverin'Andriamanitra daholo am'izay ny zavatra rehetrarehetra teo nefa ro sakay zany reo le nanenjika azy reo ane le nandrabiraby azy reo le nezaka nanameloka azy foana amin'io Job io kanefa de izao ny vavaka ho an'ireo sakay zany reo Job ary zava-dehibe zany vavaka ho an'ny hafa izany i Jesosy Kristy hatramin'izao andro ankehitriny zao de zao mbola mifony eo akavanany ray mitaraina ho antsika miady rariny miady varotra ho atsika eo anatrehan'Andriamanitra izy mitady zay mahasoso mahatsara atsika de zany na tonga le fanoharana hoe misy azo osy izy de efa eo kapaina de mbola niady varotra foana aza mbola kapaina aloha fa aleo aloha mbola karakaraiko aleo aloha mbola ho ataoko an'izao mivavaka ho atsika Jesosy Kristy tady dio zany ry havana satria itsika ane de mpanompon'i Jesosy Kristy mivavaka ho atsika Jesosy Kristy ary tena miady varotra mitady zay mahasoso mahatsara atsika izy zany ny mampiandry tsara azy fa be dehibe ny toe-javatra marary ohatra zao ny fiangonana marary ane ny fiangonana am'izao fotoana izao be dehibe reny olana zay hitantsika eto sy eroa reny hoe olan'ny fiangonana olan'ny mpitarika ao anatin'ny fiangonana ny disadisa samihafa anatin'ny fiangonana ka raha marary ny fiangonana iza ny andrasanao hivavaka ho azy ny jentilisa ve ianao kristianina no andrasan'Andriamanitra hivavaka ho an'ny fiangonana aza de isan'le mpitsikera sy mpanaratsy fotsiny re fa meteza hamorotra ny lohalikao hivavaka ho an'ireny toe-javatra zay ataon'Andriamanitra hitany masonao reny ary ny firenena ihany koa raha marary ny firenena de ianao no andrasan'Andriamanitra ianao zay kristianina no tian'Andriamanitra hitaraina hivavaka ho an'ny firenena nandray tsika mijery vaovao foana de manaraka an'ireny karazana adevitra politika rehetrarehetra reny fa afa-dio vavaka daholo ny zavatra rehetrarehetra de hitanao fa tena isy fiatraikany ary isy valiny tokoa ny vavaka zay ataontsika satria hitantsika moa ny toy any tantara rehefa voaka ny fanontaniana zay mipetraka amiko sy aminao ary zany de izao hoe mba mivavaka ho an'ny hafa ve ianao manoloana ny toe-javatra zay hitanao fa aretina manodidina anao ny taonanao ary havana amin'ity an'io ty andao hifampivavaka isika fa mifampivavaha mba ahery mba ho sitrana ianareo zany ny ambaran'ny tenin'Andriamanitra ary tena angatao mihitsy mifanahy maso hoe fanahy maso ao meo an'le fitiavam-bavaka de le vavaka ho an'ny hafa tsy vavaka ty tenaka hoe ny tenako ihany no hitako eo anatrehan'Andriamanitra fa vavaka mitondra ny hafa rehetra eo anatrehan'Andriamanitra ihany koa ny faharoa ny famarinana faharoa zay hitantsika eto koa nefa de zao hoe ny teninao ihany de ampy ahasitrana ny mpanompokoa le kapiteny ka de gaga Jesosy raha nandray izany ny teninao ihany de ampy ahasitrana ny mpanompoko ho le kapiteny ka de gaga Jesosy raha nandray izany hitantsika zany amin'ny andin'ny fahafito ka hatramin'ny andin'ny faharoambin'ny folo Jesosy moa zany hitantsika eto hoe nilaza fa eny ary ndao aroso izy fa hiaraka aminao andeha ho any aho izy izany asitrana tena tsy mendrika idiranao ambany tafitranoko aho izy fanetretenana izany ry havany fanetretenana izany
Ary tena mino mihitsy izy zany hoe tena lehibe ny fahefana sy ny hery ananan'ity Jesosy ty ka tsy mendrika izy. Olona ambony ane zany olona hoe miaramila zato ny feheziny zany, kapiteny ane zany, chef ane zany, chef de poste. Kanefa ny de izao tsy mendrika hidiranao ambany tafotranoko ao izy. Tsy mendrika satria kely loatra eo anatrehan'ny voninahitra ao sy ny fahalebiazanao. Angamba mety mieritreritra koa zay mpanota tsy mendrika ny hidiranao sy ny fahamasinanao sy ny fahatsaranao anatin'ny tokantranoko mihitsy fa zao fotsiny ozy izy mitenena ihany ozy. Mitenena ihany ozy de ho sitrana ny ankizy lako. Zany hoe ny teninao ihany de fa ampy. Tena manana finoana mihitsy zany ty lehilahy ty. Hoe ny teninao ihany de fa ampy ary namafisana izy. Eo moa zany de misy hoe antsoina hoe déformation professionnelle. Tena azo ny tsara mihitsy ny fahefana sy ny hery ananan'izany tenin' Jesosy Kristy zany. De ozy manao hoe zaho sy olona lehibe rehefa mibaiko de manaraka daholo zay eo amban'ny fifetsako izy rehefa misy zatra teneniko. Na aiza miteny de manaraka reo izy. De zany ny finoko anao izy. Finoko hoe raha miteny fotsiny anao de sitrana. Gaka Jesosy. Tena gaka Jesosy hoe zaho tsy mbola nahita finoana ohatr' zany na de teo amin'ny Israely ary tena mahagaka ane zany hoe tena na de teo amin'ny Israely ary nefa de gentle isa zany ty lehilahy ty nefa de zao manam-pinoana be. Ka inona moa zany le finoana raha izany? Ny finoana zany raha izany de tsy inona fa ny fahatokiana zato isan-jato ny fahataterahan'ny tenin'i Jesosy. Zay zany atao hoe finoana. Ny atao olona manam-pinoana zany de zay olona mahatoky zato isan-jato izy fa ho tanteraka zay teny ambaran'i Jesosy satria mino ny herin'ny tenin'i Jesosy izy. Zany natao hoe finoana. Ny finoana zany de izao ny fahatokiana ny herin'ny tenin'Andriamanitra sy ny herin'ny Jesosy Kristy. Ary nananany ty lehilahy ty zany. Raha miteny fotsiny anao izy de hody de vita, milamina amin'ny problème. Afaka ny aretana. Ka inona moa ry havana? No lesona zay atsika tsoahana avy amin'izany. Aoreno amin'izay lazain'ny tenin'Andriamanitra ry havana ny finoanao. Zay ihany. Aza aorina amin'izay lazain'ny olona. Fa tena hoe raiso ny tenin'Andriamanitra de mino zay lazain'ny tenin'Andriamanitra fa tsy zay lazain'ny olona fa zay lazain'ny tenin'Andriamanitra no hanorenantsika ny finoantsika. Ary angamba mety marary ianao amin'izao fotoana izao. Ahoana ho ny dokotera? Ahoana ny pronostika ambara ny eo anatrehan'io aretina zay mahazo anao io? Ahoana koa ozy ny olona mpamangy? Ny rabiraby ataon'ny manodidina? Aza manorina ny fiainanao sy ny fahatokinao amin'izany fa ahoana ho ny tenin'Andriamanitra? Anontanio ny tenin'Andriamanitra, inona ny teninao ao anatrehan'izao aretina mahazo azo Jesosy? Inona ny teninao? Fa rehefa Andriamanitra no miteny, azo antoka ny fahataterahana zany. Narary mafy ane Ezekiely teo am-pandriana izy. Fa rehefa nibebaka sy ny fony izy niveriny Isaia mpaminany nilaza tamin'ny tenin'i Jehova, izao nilazain'i Jehova omena 5 andro manampy isandray ianao. Ny taona 12 taona hanampy isan'ny taona anao indray ianao izy. De mbola niaina 12 taona indray Ezekiela mpanjaka. Satria nahoana? Satria Andriamanitra no miteny ka azo antoka ny tenin'Andriamanitra ary amin'ity an'io ty aravana de tena te taona antsika mihitsy. Mino zay lazain'ny tenin'Andriamanitra. Na de zay lazain'ny mpanompon'Andriamanitra aza de mbola hamariny tsara hoe tenin'Andriamanitra ve zany lazay zany sa faharesendahatra ny fotsiny ihany? Fa raha faharesendahatra ny fotsiny ihany de aorinao amin'izany ny fiainanao, mety ho diso fanantenana ianao. Fa tena hoe tenin'Andriamanitra, raiso ny tenin'Andriamanitra de aoreno amin'izany ny fonao sy ny fananao. I Abrahama ane rehefa nytenen'Andriamanitra hoe miala amin'io tany io fa omeko tany ianao ozy izy ary omeko taranaka ianao de nino izy? Ambaran'ny tenin'Andriamanitra zany hoe na de teo anatrehan'izay zavatra tsy azo inona intsony ary de mbola nino izy hoe izay lazainy de ainy ataoko mahatoky ilay efa nanao ny teny fikasana. Rehefa zay ny ambaran'i Jehova de marina izy ho tanterahana zany. De naoriny ny entany de lasa izy de nino izy hoe tena ho tanterahan'Andriamanitra amiko zany. De nandeha izy niala teo amin'le toerana zay efa nisy azy sy ny fianakaviana. Zany ny atao hoe finoana ry havana. Ny finoana de izao rehefa misy tenin'Andriamanitra tonga aminao de minanao hoe tena tanteraka amiko zany. Ho tsy misy fisalasalana ao anatinao satria ozy ianao hoe mino fa vitan'Andriamanitra ny manao nyity teny zay nylazainy ity. Eo amin'io toejavatra sarotra zay lalovanao io, eo anatrehan'io famatorana zay mamatotra anao io. Inona no ambaran'ny tenin'Andriamanitra? Mino ve ianao fa ho tanterahan'Andriamanitra aminao zany tenin'Andriamanitra zany? Ary raha marary ny firenena efa nambarantsika teo am-piantohana teo. Ahoana ozy ny olona? Ny olona ane de fa miteny tsy avitra tsony ny firenena io be de be ane no miteny an'izany. Fa ahoana ho ny tenin'Andriamanitra?
ny tenin'andriamanitra dia milaza manao hoe raha ny oloko izay nantsona amin'ny anarako no avy aneritena ka hivavaka hitady ny tavako hiala amin'ny ratsy fanaony iainao any an-danitra ao izy ary amelany elony sady anasitrana ny taniny zany ihany ny antsika ka zay ihany ny finoantsika fa tsisy akoatran'izay ninninona toe-java-misy ninninona zava-misy dia zao zany ambaran'ny tenin'andriamanitra dia izay no inoantsika hoe vitan'andriamanitra manasitrana ny tany sy mamelany eloko ny firenena raha mitady ny tavany sika dia mino n'izay tsika ary manatanteraka an'izay tsika satria izay ny ambaran'ny tenin'andriamanitra tsisy an'izay mpiombina amin'ny olona milazy tsika manao hoe tsisy hevitra tsony io firenena io tsy finoana ny mahatonga ny olona miteny izany tsy finoana ny herin'ny tenin'andriamanitra mahatonga ny olona miteny izany dravana fa raha mino ny tenin'andriamanitra ny olona dia mbola mahatokona iananao ny teny fikasana hoe afaka ny anasitrana ny tany aozy izy raha tena mibebaka tokoa ny olona raha maharitra miteniko ianareo izy dia ho mpianatra tokoa raha mitoetra anatinareo ny teny koa jesosy angatao zay tianareo na inona na inona fa ho ataoko izany mahatoky ilay ny tenin'andriamanitra ilay kapiteny zany nahasitrana ny mpanompony ka ny fanontaniana mipetraka amiko sy aminao ary dia izao inona ny teny fikasana na tenin'andriamanitra zay tena fikirinao eo amin'ny fiainanao mitaonanao ary havana amin'ity ity mba tena handray matoky avokoa ny didiny rehetra ao sy ny mpanao salamo zany hoe azo raisina dolo ny tenin'andriamanitra rehetra hanorenanao ny fiainanao mangala tenin'andriamanitra anankiray dia tena hoe aoriko amin'izao tenin'andriamanitra ao ny fiainako ity mihitsy no vato fa lehibe hanorenako ny fiainako satria sambatra izay manorina ny fiainany eo ambony vatolampy teo ambony tenin'andriamanitra izy fa tsy angozozo izy na inina tafiotra amin'izao satria matoky ilay efa nanao ny teny fikasana ao amin'andriamanitra no misy ny eny ka nafiry ny teny fikasan'andriamanitra dia ao amin'ny amenna hahatanteraka an'izany hoy ny paoly apôstôly dia mangatah mihitsy tompo hampitombony finoko omeo finoana inoko ny teninao angatao ny fanahy masina fa zany ny asa ny fanahy masina hampitombony finoantsika hinoantsika zay lazain'ny tenin'andriamanitra ny famarinana farany zay hitantsika tokoa nefa ravana dia izao hoe ny finoan'ilay kapiteny nahasitrana ilay ankizy lahy mpanompony ny finoan'ilay kapiteny no nahasitrana ilay ankizy lahy mpanompony hitantsika izany mandinin'ny 7:10 raha verina vakina tozy manao hoe ary jesosy ny teny tamin'ilay kapiteny manao hoe mandehana tongava aminao araky ny ninonao dia sitrana tamin'izany ory zany ilay ankizy lahy etotsika dia mahita hoe le ankizy lahy zany any an-trano any mandamaka any ambony fandriana sa any ambony tsi sa aiza mandamaka any miady amin'ny fahafatesana any le kapiteny ary miaraka amin'i jesosy resaky le kapiteny sy jesosy zany a dia jesosy hoe mandehana mody dia sitrana le tovolahy zany ary atrano ary tonga dia sitrana niala ny aretina nahazo famonjena izy nahita fahagagana izy tsy nisy zavatra nataony mihitsy teo na ny kely aza tsisy zavatra natao mihitsy teo na ny kely raha hoe nandefa nyantso ataribizy na hoe nangatahana ny heviny na hoe intoy izany fa tena lay finono lay kapiteny ny teniny jesosy kristy dia ho jesosy tongava aminao arak'izay ninonao dia sitrana zany a lay ankizy lahy inona ry havana ny lesona atsika tsoahana avy amin'izany ny finoana mahavonjy ry havana dia tady dio fa tsy voatery tsy maintsy miankina amin'ilay olona voakasika ihany fa mety miankina amin'ny olona manodidina azy koa tady dio zany ary be dia be mihitsy nataro anatin'ny baiboly miresaka zany jairo zao nararina ny zanany vavy fo jesosy aza matahotra mino fotsiny ihany dia ho velona ny zanakao mino fotsiny ihany zany ianao mino dia ho velona ny zanakao lay vehivavy aoriana kely ao misy lay vehivavy izay marary maty ny zanany dia nalahelo jesosy rehefa nahita anazy tao anaina dia izao nositraniny nahita ny fahorian'ilay vehivavy izy tsy nisy zavatra nataon'ilay zanaka maty mihitsy fa lay reniny sy ny finoan'ilay reniny izay nitomany teo izay nanasitranan'i jesosy namonjeny jesosy nananganan'i jesosy ilay zaza zay fa maty ary tena be dia be mihitsy ny tantara zay azo ambara amin'izany ao anatin'ny soratra masina ka raha mitondra marary ianao manana ny marary ianao tady io fa ianao koa ne takian'andriamanitra ny finoanao takian'andriamanitra ny finoanao ary zany mihitsy indraindray any amin'ireny toby ireny mahatonga ny hoe tsy aterina fotsiny ihany le marary fa ianao mpitondra marary manatrika ianao fa fanefen'andriamanitra anao koa io toe-javatra mitranga io aretiny io dia ianao mihitsy koa aloha namboarin'andriamanitra sy tefen'andriamanitra ny finoanao anatin'io aretiny io reny toe-javatra sarotra zay lalovantsika ireny ane ry havana lalovanao le izy olanao anatin'ny tokantranonao fanefen'andriamanitra ny finoanao reny satria ianao koa ane tian'andriamanitra ampaherezina ny finoanao anatin'ireny toe-javatra reny satria ny finoanao koa rehefa matanjaka no anisitranan'andriamanitra an'io averiko ihany le teniny ray aman-dreny mamaneny lava
izay nambarany fa izay manao hoe nangataka tamin'andriamanitra asory mihitsy ozy le fanomezam-pasavana hoe vao mivavaka de tonga de mametra tanana de sitrana amin'ny marary de lasa moto fa matiantoka ianao Jesosy matiantoka ny fiangonana lasa le olona voasitrana de miverina izy de manompo sampindray fa zao avy elao hijanona ato izy tezatezaina ato daholo izy sy ny mpitondra marary de rehefa tena voataiza ny finoany voasitrana ny marary zany mihitsy le izy so de mba ny finoanao sisa nandrasan'Andriamanitra de hanasitranana anao toe-javatra io angamba mety mpanompon'Andriamanitra mety manana marary ianao am'izao fotoana zao tena hoe dans le coma toy zany hoe ahoana moa zany nataoko amin'izy ity iza rehefa dans le coma fa de ndrasany ento fotsiny zany izy ity mivavary havana aza miandry an'izany manana finoana hoe ametrahako tanana izy ity tononoko amin'ny famelan-keloka tononoko amin'ny fanasitranana avy amin'Andriamanitra de manana an'izany finoana zany misy zavatra dimension lavitra be zay tsy takatra ny saintsika ny aravana ao anatin'io finoana io ary eto aloha de hitantsika tsara le izy hoe olona izay tena hita mihitsy ny hoe tsy afaka manatany tsy afaka nanantona an' Jesosy zany na le maty zao le nytenentsika teo na zanaka vavy ny jairo na le tia tantary ty de tena hoe olona efa hoe sahirana zany le olona manantona an' Jesosy de eo ny tena miasa le finoana le manodidina azy amin'iny fotoana iny satria raha iandry anazy eo ka izy raha ohatra zany zao olona hoe verisaina izy de iandry anazy anana finoana ve zany vao sitrana izy nefa verisaina izy ianao zay tonga saina no endrasan'Andriamanitra fa rehefa mino ianao de miverina ho azy koa ny sain'le olona very ao anatin'izany ka misy tantara zay mahafinaritra mihitsy tantarana mpanompon'Andriamanitra anankiray nananjanaka maditra be izy nefa izy tena mpanompon'Andriamanitra toy ny olona hoe ahoana iny zanakao iny fa nareo to amin'ny tory filazany tsara nefa ny zanakareo ary ty mibrika be ahoana izy iny de zao foana ny ambarany ny any finoko de zao an'Andriamanitra izy iny misy fetrany any ny azony satana atao amin'iny fa eo ampilatanan'Andriamanitra iny ary tsy afa-bela makaiza na makaiza zany zay foana nareo foana izy no misahirana mieritreritra an'izany fa za matoko fa an'Andriamanitra reny zanako reny idina no nitranga tena niverina tamin'Andriamanitra tokoa le zanany ary tena tonga mpanompon'Andriamanitra ihany koa am'izao fotoana zao zany le asan'Andriamanitra ny finoanao ray aman-dreny any inona ny finoanao amin'io zanako io zany hoe tia tsy zazy reto aloha de tena tsy tavavoaka mihitsy reto any aoriana any raha izay foana ve moa ny fanekempinoana tonotononao tokantrano ao tsy ho zany kozy ny tompo hoe tonga avy aminao arak'izay nonao koa ianao efa mino mihitsy hoe tsy ho tavavoaka ny zanakao ka ianao efa mino mihitsy hoe reto zazy reto aloha de tena anahirana be reto rehefa lehibe raha izay foana moa ny irairainao anatin'ny tokantrano ao de fa zay zany ny tonga avy aminao arak'izay nonao e tandremy ihany ryavana ny zavatra zay tenitenenina zavatra zay nonao fa rehefa tena mino anao reto indray de zanak'Andriamanitra miavaka reo any am-pianarana reo indray de zanak'Andriamanitra voary reo am'izay alehany reo indray de zanak'Andriamanitra tena zao de izay tononona zay averimberina zay le finoana tazomina ao anatinao fa tsy hoe reto indray aloha de tena zao mihitsy reto zazy reto ka rehefa zay foana naverimberinao mibebatsika ray aman-dreny fa indraindray le zavatra mitranga am'zanatsika zavatra efa nirairaintsika tao tokantrano tao ihany le izy ary eto aravana de tehitarika an-tsaintsika fa izany ane no foto-kevitra mahatonga antsika manao batisany zazy le zaza ty tsy mbola afaka ino mihitsy le zaza ty mbola tsy afaka hanolo tena ao an'Andriamanitra mihitsy de atolotra tsika ray aman-dreny ianao sy ny finoanao no manolotra azy eo anatrehan'Andriamanitra ka mahatoka an'Andriamanitra handray ny zanako satria averiko ihany fa ny finoana mahavonjy de tsy voatery miankina amin'ilay olona zay concerné fa mety iankina manodidina azy koa zany mahatonga ny batisan-jaza izany foto-kevitra izany ka hitantsika eto zany ianao ary ny fanontaniana mipetraka amiko sy aminao de izao manahoana ny finoanao eo anatrehanao toe-javatra zay manodidina anao io mitaonanao ary avana amin'ity an'io ty mba hanamafy ny finoantsika fa miandro ny finoantsika koa ny Andriamanitra sao de ny finoanao no andrasan'Andriamanitra sao de ianao no andrasan'Andriamanitra sisa monjena ny manodidina sy ny fiangonana ary ny firenena angatao ny fanahan'Andriamanitra hanokatra ny sainao raha fitinina zany zay rehetra nambara teo de izao voalohany hitantsika teo hoe nitaraina tamin'i Jesosy ho an'ny mpanompony marary ilay kapiteny tao Kapernaumy ianao koa ry havana ataovy lehibe ny sambombavaka ao izay ilay mpanompon'Andriamanitra anankiray izay ento anatin'izany sambo zany daholo ny karazan'olona rehetrarehetra ento hifanena amin'i Jesosy tantara ao amin'i Jesosy daholo ny fiainany raha hitanao fa marary ny faharoa ny teninao ihany de ampy ahasitrana amin'ny mpanompoko ho ilay kapiteny koa de gaga Jesosy raha nandray izany tena gaga Jesosy raha hitany finoany na de jentilisa azy ianao koa ataovy lehibe ny finoanao mahatokizy lazay ny teny fikasan'Andriamanitra mahatoky anery havana io tenin'Andriamanitra io tena taterahan'Andriamanitra zay ny teneniny
Andriamanitra dia tena marina amin'izay rehetra lazain'ny vavany, ary ianao ataovy tena azo no antoka tsara hoe ny finoana hoe mino Andriamanitra ao, fa efa ny teny ianao dia tazomiko izay teninao izay, mino ny teninao aho. Ary ny farany dia izao hoe ny finoan'ilay kapiteny no nahasitrana ilay ankizy lahy mpanompony. Tadio fa ny finoanao koa dia ampy ilaina ho an'ny manodidina anao ka dia ampiasao ary ny finoanao. Ho an'Andriamanitra ray rano ny voninahitra. Amen.